Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Fa Jehovah no ho tokonao, ka hiambina ny tongotrao tsy voafandrika. Amen. Ivavaka asika tompoko. Ray zanaka fanahy masina tsara indrindra, midera ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao mbola nomenao tombonandro mpahavelomana. Zava-dehibe loatra zany aminay zanak'olombelona, satria efa andro mahaolo tokoa izao andro izao. Tsy tsara mihoatra an'ireny olona natsoanao nody any aminao ireny, na mba ny fahafatesana, fa kosa mbola nomenao famondram-ponao satria maharitra aminay ianao. Saotra anao zahay ny amin'izany fitiavanao izany. Mamondrafoka miantra anay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao mato anay ka nandatsaka ny rany ho fanafotana ho anay. Fona Jesosy amin'ny rehetra tsakasitranao. Ankehitriny tompo malala, omeo anay ny fananao mahery, ampijoro anay, ampatanjaka ny fananay reradreraka. Eny anoana ny fananay tompo. Mila anao tokoa zahay, fa tsy ny mofy ihany tokoa ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra itenena Jesosy tompo. Mankasitraka amin'ny fahasoavana mbola rotsaka ao aminay. Aleluia. Amen. Miarahabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, avy any Nazareta ary dia mbola ampitomboana amintsika lalandava ry havana ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Eny ry havana, ny fampahirezana izay omena antsika amin'ity maraina ity dia manao hoe izy no manana ny fanalahidiny ny fahafatesana. I Jesosy io, i Jesosy no manana ny fanalahidiny ny fahafatesana. Ho jerevantsika ary ireto andian-dahateny ireto, ampahirezana antsika araka an'izany lohahevitra nomeny tompo antsika izany. Filazantsarany Jesosy Kristy tompo nisorohatan'ny Jaona. Jaona 2:5-15 ka hatramin'ny 8:20. Avy eo koa dia tohizantsika ao amin'ny epistiliny Romanina. Romanina 7:4-20 ihany. Ho vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Hoy Jesosy taminy: izao no fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Mino izany va ianao? Hoy izy taminy: eny tompoko, mino aho fa ianao no Kristy zanak'Andriamanitra, ilay tonga amin'izao tontolo izao. Rehefa nilazan'izany izy dia lasa nandeha ka niantso mangingina any Maria rahavaviny, nanao hoe tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Ny ao amin'ny Romanina, indrisy olo mahantra aho. Iza no anafakay amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. Amen. Anaparany ihany tokoa araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra dia hisy andro mahory. Ary efa miaina amin'izany tokoa ny zanak'olombelona ankehitriny. Anisan'izany ry havana ny hetraketraka izay ataon'ny fahafatesana ry havana. Maro dia maro tokoa ny henitsika mba ao ny fahafatesana. Ao ihany koa ny fahafatesana amin'ny ara-panahy. Reny rehetrarehetra ireny dia efa anatiny andro mahaory daholo izany. Miseho eto amin'ity tantara ity ny fahatran'ny olombelona eo anatrehan'ny lozany fahafatesana. Fahafatesana ara-nofo izao. Ny antondr'izao mantsy dia ny fitadiavan'ny olombelona hisaraka tamin'Andriamanitra mpahary azy. Koa ny vokatry izany fisarahana izany dia niteraka fahafatesana ho an'ny zavaboary rehetra izany. Manamarina an'izany ny teny Jehova any amin'ny Genesis 3:7-20 manao hoe tany no nanalana anao, kanefa tsy nisaina ny amin'izany ianao, ka ho setrin'izany dia hiverina ho vovoka indray ianao. Ry kristianina malala, izany no vokatry ny fandavana ny tenin'Andriamanitra hatrariam-piandohana.
dia hoe ny fahafatesana izany. Araka ny tenin'ny tompo tokoa hoe ny fahafatesana no tambiny io dia hita eto amin'ny fanambarany tenin'Andriamanitra ny zava-miseho tany Betania fa izay Lazarosy nosamboriny fahafatesana, nogejainy, nazerany, novonoiny dia nalevina. Nanamarina izany ny teny Marta anabaviny Lazarosy hoe maimbo izy izao fa efa efarana izay. Any amin'ny 7:30 amin'ny tantara novakiana teo. Natsapa izany Paoly apôstôly ka velo tarainana izy nanao hoe indrisy olo mahantra aho. Iza no anafakahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Izany koa no fitarainan'ny Marta sy Maria fa izay. Honjonjony izy mirahavavy sisa. Folaka andry ny ankinany izy. Toro vato nodiavina. Satria lasa ny fahafatesana Lazarosy izay andro tokana ny adian'ny vovonana tamin'ny fiainan'izy mirahavavy. Ka tonga ny ferinaina sy ny toloko tao an-trano. Sady velom-pitarainana hoe indrisy olo mahantra aho. Iza no anafakahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Moa tsy izany ve no fitarainana rey? Eran'ny firenena rehetra, eran'ny tanàna rehetra, eran'ny tokantrano rehetra, rehefa tonga ny fahafatesana ry havana. Na mpifehy, na fehezina, na manan-karena, na ny mahantra, na ny firenena lehibe, tsy misy afa miala amin'ny izany rehetra izany rehefa tonga ny fahafatesana. Dia zao tsy maintsy miara-miondroka ka mitaraina hoe indrisy olo mahantra aho. Iza no anafakahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Tsy maintsy sotroina nefa izany ry havako. Na dia mangidy aza, satria izany no lovantsika tamin'ny Adama voalohany. Araka teny izany vakiana tamintsika tamin'ny Genesis teo. Izy no rangory fototry ny afo nitondra ny tarana ny misesy hanana fahaleovoantena any ivelan'Andriamanitra. Fa izao anefa no vaovao mahafaly hotoriana aminao androany. Fanafody tokana no manafaka ny olombelona amin'ny fahantrany noho ny herin'ny fahafatesana. Dia izao dia ny fahatongavan'Andriamanitra eo amin'ny olombelona indray. Izany no antony fanambarany soratra masina hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Jona 3:20. Ny anaran'izany olona izany Immanuela. Izany hoe amintsika Andriamanitra. Tonga eo amin'ny toerana misy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany Andriamanitra hanafaka ny fahantrantsika. Ary hoy Jesosy manamarina an'izany anie. Any Matteo 5:17 any. Makane satria amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana. Fa izao no hanome anareo fitsaharana. Ary koa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy mivery. Hita eto amin'izao fanambarana ny tenin'Andriamanitra izao zany. Satria ry havana, ny fahatongavan'i Jesosy tao amin'ny Marta sy Maria dia fanafahana azy tamin'ny fahantrana noho ny herin'ny fahafatesana. Izany indrindra no nahatonga azy ho tafatsangana rehefa nandre ilay feo hoe tonga ny mpampianatra ka miantso anao. Tsy vao izao anefa Jesosy no tonga tao amin'ireo fianakaviana ireo fa efa imbetsaka ka hita amin'izany fa efa mpianatry Jesosy izy telo mianadahy. Fantatry Marta sy Maria fa ho afaka ny fahantrany satria Andriamanitra no tonga eo aminy. Dia Jesosy Kristy izay efa nilaza hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatry Marta sy Maria ry havako
fa ao amin'ny Jesosy no misy ny valin'ny fitarainana hoe indrisy olo mahantra aho, iza no afaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesanay ity? Hoy Jesosy amin'izao tantara izao. Izao ny fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Fanamarinana izany ny nananganan Jesosy an'i Lazarosy, izay nobaikony tahaka ny namoa olona matory. Hoy izy, ry Lazarosy, mivoa. Nandidy koa izy, vao. Nandidy indray izy, avela ho andeha. Hitany Marta sy Maria sy ny jiosy zany rehetra izany. Koa dia tafaverina indray ny fifalian'izy ireo, satria Andriamanitra no tonga tao afovoan'ny fiainany. Tanteraka tamin'i Lazarosy mianakavy ny fanambarany anjely tamin'ny Krismasy hoe aza matahotra ianareo, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, fa fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo. Efa nampiraisina tamin'i Jesosy tao amin'ny batisa isika ry havako malala mihaino ny filazantsara ankehitriny eo. Efa no hamarin'Andriamanitra maimaimpona isika noho ny fanavotana ao amin'ny Jesosy Kristy zanany. Fifaliana lehibe ho antsika tokoa ny nanomezan'Andriamanitra antsika ny Jesosy Kristy zanany, satria ao amin'ny riry any no azahoana valy ny mahafapo amin'ilay fitarainana izay eran'izao tontolo izao hoe indrisy olo mahantra aho, iza no anafaka ahy amin'ny tenan'ity fahafatesana ity? Hoy Jesosy amintsika anio, mandehana ianareo, ambarao izao hitanareo sirenareo zao, mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, ary dia tsangana ny maty. Ary ny malahelo koa dia hitoriana ny filazantsara. Voalazan Jesosy zany amin'ny Lioka 7:22. Asa ny efitra ry havako, raha mandrian'izany. Fa Paoly apôstôly kosa dia nibitaka hoe fa sanatria raha mba misy ataoko rehareha fa tsy ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika. Vaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona atao anatiko. Fa izay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay tia ahy, ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Hoy Paoly ao amin'ny Galatiana 2:22. Koa ianao, izay nampiraisina tamin'i Jesosy Kristy, nefa sao sanatria mbola mitoloko noho ny herin'ny fahafatesana. Hoy ny Tompo, tahaka ny nataon'ny Maria tamin'ny Marta, tonga ny mpampianatra miantso anao. Tonga ny mpampianatra miantso anao. Fa izay rehetra nandray azy mantsy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay meno ny anarany. Koa henoy ny afatry ny soratra masina manao hoe miorena tsara, aza miova, ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Fa tsy foana tsy akory, mifikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Ary hoy koa Jesosy, ho avy indray aho handray anareo any amiko, ka izay toerako no itoeranareo koa. An'Andriamanitra rery ny voninahitra, antsika ny faherezana ao amin'ny fanahy masina amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tsy miova izy marseny ary mandraka izay miomana antomotra ny faran'izao rehetra izao. Indro ao ny tompony mombanareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao,
ianao anio ny tompo, ianao mandrakizay. Amen. Vavaka sika ry havako. Jesosy tompo, ianao ilay fananganana amin'ny maty. Ianao ilay manana ny fanalahidy ny fahafatesana. Inona koa moa no tadiaviny amin'ny ohatran'izany mpanjaka malalako. Hainao ny zavatra rehetra satria ianao ny fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Eny fanahy dia ny fahafatesana amin'ny ara-nofa aza dia ny koiza ny fahavalo ianao. Satria efa resinao izany. Mitsangana tamin'ny maty ianao mba hanomehana ihany koa fiainana. Fitsanganana ihany koa amin'ny endrikendriky ny fahafatesana amin'ny fiainanay. Ary raha koa miala amin'izao fiainana izao izahay, dia ho atsanganao koa amin'izany andro izany. Izany no lovanay aminao Jesosy Kristy tompo. Amahazanaka ho anay. Mampandova ny lanitra anay. Sotra Jesosy malala. Amin-drafo tompo. Raha matetika tokoa dia mitoloko. Mibanjina n'ireny fahoriana ireny Jesosy. Toa milaza hoe tsisy tsony ny fanantenana. Toa kivy. Toa renaka mba mifo mangina any. Ankehitriny nefa anao Jesosy. Mbola tia mety ny fampanantenana anay. Satria mahery ny teninao. Ianao ny fahazavan'izao tontolo izao. Izay mandeha amin'ny mazava dia tsy ahita ny maizina velively. Ary ny fahafatesana tsy haresy azy. Eny, na dia mamaky ny lohasaloko ny fahafatesana isan'andro azany fiainanay. Torianao ny filazantsaranao ankehitriny ary manakoako izany. Ary tsy tsatra izany filazantsaranao izany. Raha tsy efa mandoalika eo anatrehanao tokoa ny lohalika rehetra ary ny lela rehetra hiderany fahatsaranao. Atonga anay tokoa tena zanakao marina tokoa ho mpandovanao Andriamanitro. Mamindrafo isan'andro aminay Jesosy. Mamindrafo tompo amin'ny fahantanay. Iza tokoa moa no afaka anay amin'ity fahafatesanay ity. Soa fa eo ianao ilay nitsangana tamin'ny maty. Mampandresy anay hatrany ianao. Satria tsisy foinao very zahay na dia iray aza. Ka io ny tsirairay avy Jesosy. Vangio ny marary. Vangio ny reraka. Vangio ny kivy. Vangio ny manamanjo. Ampizara ho anay ny fahasoavanao mpamonjy malalako. Raisoary ny fitahiana ho tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Avy any Nazareta. Ary Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe. Hiala amin'ny maty. Mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy any hahatanteraka antsika amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony. Ka hiasa ao anatsika izay ankasitrahana eo ny maso amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay. Mandrakizay. Mahireza. Matanja. Aza miova. Indro ao ny tompo. Momba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Azy irery ny voninahitra mandrakizay. Antsika ny fiadanana. Ny fifaliana. Miaraka amin'ilay nitsangana tamin'ny maty. Alleluia. Amen.